Andro vitsivitsy lasa izay no nalaza fa nisy nipraty ny compte-ny député Manakara tsy iza moa zany fa i député Ramarson Bonaventure ary nitiraka resabe tao amin'ny tambanjotra antserasera Facebook moa izany zavatra izany. Ary nanao fanambarana moa i député rehefa nalaza iny tranganjavatra iny nanao fanambarana fa hoe nisy nipraty hony ny compte iny. Taorian'iny moa dia nahina ho nanao izany fidirana antsokosoko amina compte na Facebook ny député izany i mpanao gazety anankiray izay mitondra anarana hoe Rakotomalala Rossignol. Ary ny sabotsy 30 Desambra 2024 no niakatra fampanoavana ny raharaha nisamborana ny mpanao gazety Rakotomalala Rossignol. Noho niny raharaha iny moa dia nisamborina ny mpanao gazety Rakotomalala Rossignol ho nanao fanalambaraka sy fidirana antsokosoko ary fisandohana compte Facebook ny solombavambahoaka iray voafidy tao Manakara. Tsara ho marihina moa iny raharaha iny dia nandalo fanadihadina tao amin'ny service de la lutte contre la cybercriminalité ANOSY. Fa rehefa niakatra fampanoavana izy dia nifamela ny député Ramarson Bonaventure sy ny mpanao gazety Rakotomalala Rossignol. Tsara tokoa raha ohatra ka mifamela ary tsara tokoa izay niafaran'ny tantara tonga amin'izany fifamelana izany satria malagasy samy malagasy ka mamy ny famelan-keloka satria tsy misy olombelona tonga lafatra izany ary na misy azany adiady fa ny fihavanana dia fihavanana ihany. Tsara ho marihina moa dia ny tamin'ny alakamisy 24 Desambra 2024 ity mpanao gazety ao Manakara ity no nisamborina tany an-toerana ary ny entina avy hatrany teto Antananarivo ary efa nifamela izareo amizao ary hamonjy fihodiny any anivon'ny fianakaviana any Manakara i Rossignol. Izany no niafarany iny tantara iny izay tena nalaza tao amin'ny tambanjotra antserasera Facebook ary nalaza ka tena nalaza tokoa. Iny ny amin'iny vaovao izay tena nalaza nandalo tamin'ny andro vitsivitsy lasa izay koa dia mankasitraka tsika rehetra na vita ny hen'ny video hatramin'ny farany zay fa ilozako vetivety ianareo. Bye bye, ciao ciao, gaby oui.